Miaraba tompoko lasy tompoko vavy Antananarivo iray amin'ireo renivohim-pirenena vitsy maneran-tany mbola ahitana soavaly ampiasaina atao fitaovana fitaterana olona sy fitaterana entana amin'izao vanim-potoana ny taonarivo fahatelo izao raha toka tany amin'ny vanim-potoan-jato fa 7 fa 8 tany hoany no tena lamaody izay fitaterana amin'ny resaka soavaly izay maneran-tany eto amintsika fitaovam-pitaterana tantsaha asa fivelomana ihany koa ary fiarakodian'ny tatsaha-pamboly manodidina an'Antananarivo ny soavaly ireo tranga rehetra ireo izay tsy fantatsika mpijery amin'ny momba ny tontolo manodidina n'izay soavaly izay no arahintsika amin'ny fandarana alalino amin'ity ariva ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ara-tantara tamin'ny andron'ny fanjanahantany no tena nampitomboisa ny soavaly teto Madagasikara raha toka ny mpanjaka Ratama voalohany napiditra ny soavaly voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 2009 izany hoe tamin'ny vanim-potoana nampiroborobo ny fifandraisana Madagasikara tamin'ny Anglisy. Ankoatra ny filanjana ny soavaly ny fitaovana fampiasa raha andeha lavitra ny mpanjaka na ny manamboninahitra iray nampiasain'ireo misionera ny fiangonana ihany koa ny soavaly tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Tamin'izany fotoana zany tsy dia nisy firy ny tômôbila fa saiky voatiry zany no tena nanjaka ary voatiry no namita ny asa majinijinika tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny fahavasa moa zany nanjakan'izany zava-nisy zany dia vao nahazo fahaleovan-tena kelikely tsika nanjaka ny voatiry. Raha ny tantara an-trany tsy ny firenena tokana ny havian'ny soavaly teto Madagasikara, nisy ihany koa ny avy any Afrika Atsimo sy ny firenena hafa ao Afrika. Ankoatra ny teto Antananarivo, toerana nafaritra nahitana soavaly ihany koa ny tany Antsirabe sy Ambatolampy. Ireto farany nalaza tamin'ny fananana toerana fanaovana hazakazan-tsoavaly. Maro tamin'ireo mponina Antananarivo sy ny faritra hafa toa ny Fianarantsoa sy Ambositra no mahavatra midina ny toerana hanatrika izany. Voakasika izany manokana ireo tia miloka amin'ny alalan'ny hazakazan-tsoavaly. Tahaka ny omby manana karatra ihany koa ny soavaly, saingy karatra miavaka mitovitovy amin'ny karapanondron'olombelona. Ahitana ny anarany, ny momba ny ray sy ny reniny, ny daty sy ny toerana naterahany, ny lokom-bolony, ny halavany sy ny haavony. Tsy efa karapanondrona kopiana olombelona ihany io. Ao daholo ny anarany, ao daholo ny taonany, ao ny anaran'ny ray aman-dreniny. Zay momba ny soavaly. Dia zany hoe tsy itovizany amin'le kopia amin'le omby sy karapanondro amin'ny olona zany amin'ny mahabiby azy fa tovy tsisy valaka mihitsy. Na andro naterahany, na taona daty, na volana, ao daholo. Soratanao diary kely eo dia volony dia any amin'ny 2 taona sy tapany any izy, zay vao mandresy azy, zay ny ahavoanany. Ny mahasamihafa azy, feno 2 taona sy tapany no tsy maintsy hanaovana karapanondro ny soavaly iray. Amin'ny ankapobeny, raha tsara fikarakarana, mahatratra hatrany amin'ny 5-30 taona ny andro iainan'ny soavaly iray. Soavaly moa arakarany zany, arakaraka ny sakafo sy ny fitazaina azy, mampateza azy, fa misy izy sahala amin'ity taminao ity zao eo amin'ny 420 taona eo izy zao. Eo ampandrony eo. Misy izy mahatratra hatrany amin'ny 30, arakarany zany. Biby avy any ivelany, ompiana eto Madagasikara ny soavaly. Biby mora velomina kanefa mandany vola izy ary mila fitandremana ihany koa. Mazaka ny fiovaovan'ny toetrandro izany hoe afaka mivelona amin'ny mafana ary afaka mivelona amin'ny tany mangatsiaka ity karazam-biby ity. Ny rano no tena ilain'ny soavaly zany. Izy tsy mifidy hoe mafana sa mangatsiaka. Fa ny resaka hoe raha misy tsara fotsiny ny rano dia rano zany no tena bazin'ny soavaly zany, dia hoe toerana misy vilona ohatra zany. Afaka ompiana manerana ny Madagasikara araka izany ny soavaly. Ankoatr'izay, mihinana provanty sy vilona ary mangahazo ny soavaly. Ho an'ity ivon-toerana fiompiana eto Ambohidratrimo ity, mahalany provanty 3 kapoaka isan'andro ny soavaly iray. Izay ihany manome sakafo ny maraina atoandro-hariva. Mihinana 3 kapoaka isaky ny soavaly. Arakaraky ny habeany zany.
Ohatra hoe ny kely zao mihinana ray sy tapany dia ny lehibe mihinana roa sy tapany dia ny tena lehibe mihinana 3. Izany hoe 30 kapoaka isan'andro ho an'ireo soavaly 10 ompiana eto an-toerana. Raha atao ny kady tsotsotra, malany hatrany amin'ny 9,000 isan'andro ny soavaly iray. Ankoatr'izay, ny vilona anakarahana olona 900 isan'andro ny iray kitapo. Miampy dress na faikana fanaovana labera avy any Antsirabe ny sakafon'ny soavaly. Eo ihany koa ny rano, singa tsy afa-miala amin'ny biby fiompy tahaka itony. Soavaly zany tsy azo atao hoe zay taitaiza azy dia afaka mitaisa. Fa mila olona zatra zany sy mahay ny afa ela niaraka taminy. Fa ty tsy mba ohatran'ny omby hoe na kisoa hoe ndeha iompy kisoa na ndeha iompy omby fa ny soavaly raha tsy olona fa zatra mikarakara azy mihitsy dia tsy dia mety loatra izy. Dia mazana le any amin'ny faritany atsimo ireny zany le vazaha fotsiny hoe ndeha hividy soavaly dia le olona mikarakaranika. Raha vao tsy olona lava ty zany miaraka amin'ilay soavaly dia fa tsy hevitra zany fa tsy mateza ilay soavaly. Toy ny biby rehetra, mila mivoaka farafahakeliny adiny iray isan'andro miraokahatra ny soavaly. Le récréation mihitsy zany ilainy rehefa ohatra hoe efa amin'ny atoandro amin'ny amin'ny heure de pointe ihany pavin'ny am'roa. Zay ngamba ny tena ilainy amin'ny récréation rehefa mba ohatra hoe amin'ny atoandro dia zay tsy azo ny ainy raha ohatra hoe ny akaterena ny hipetraka. Tena adiny 3 izao raha vao tonga ny amin'ny 3 sasany adiny 3 anaovana patrazy teto izy. Farany tsy manky izy zany zao raha avy ny orana maka amin'ny patrazy na tsy avy orana dia adiny 2. Fa tsy ary mety ary mihitsy raha vao tsisy récréation adiny 2 zany le fivoahany eo an-drano rehefa ohatra tena avy miasa izy. Ankoatry ny sakafony, isan'ny fandaniana amin'ny soavaly ihany koa ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamany. Ho an'ireo mpiompy, misy famantarana ny soavaly rehefa marary. Manao fihetsika tsy ohatra ny fihetsika isan'andro izy, karokaroka ny tongony iny. Rehefa marary izy dia fantatra foana. Dia tsonjoma na ahodina kely aloha. Ohatr'izay ny fanaovana azy. Misy dokotera ka, misy dia izay manampy dokotera fotsiny. Ohatra hoe ty ilay saotsao dia any izay. Vétérinaire na olona efa manana traikefa ary nanaraka lalam-piofanana manokana momba ny biby no antsoina hikarakara azy ireo rehefa misy ny tsy fahasalamany. Raha fehezina, mandany 3,000 ariary hatramin'ny 1 alina ariary isan'andro ny soavaly iray. Izany hoe 7 alina hatramin'ny 3 hetsy ariary isam-bolana. Maro karazana ny fidiram-bola ho an'ny soavaly eto Antananarivo sy ny manodidina. Ohatra iray amin'izany ny fampianarana mitaingina soavaly sy ny fanaovana randonnée. Izany hoe mitsangatsangana ary mizaha tany miaraka amina soavaly. Isan'ny toerana ahitana izany ny eto Ambohidratrimo. Zay zany sady manao randonnée zay no mampianatra ankizy ihany koa eto amin'ny ferme zany. Raha ny eto amin'ny fampianarana aloha zany dia misy ao ny hoe misy karazany zany. Misy zany hoe balady à main zao anao dia eo amin'ny 15,000 ariary eo ny heure. Arakaraka le zavatra ataonao zany. Raha manao an'le initiation indray ianao zany efa mianatra mihitsy ianao zany eo dia 25,000 ariary ireny tarifan'izay. Mampiavaka ny soavaly ny fahafahany mandeha alina. Izany hoe mahita maizina ary afaka manim-bolo. Afaka mihazakazaka 10 hatramin'ny 70 km isan'ora ary afaka mahavita dia-tongotra mandritra ny andro maromaro. Ho an'ny eto Ambohidratrimo, miala eto an-drenivohitra makany Ampefy no lavitra indrindra, adiny 9 isan'andro no vita amin'izany. Raha ho any faritra tasy zany zay dia miala eto dia matory Amiantso. Dia avy eo Amiantso indray zay dia mamonjy an'ilay hoe Atambo. Mamonjy an'ilay Atambo indray zay dia mamonjy an'ny Zézera. Dia eo Zézera indray zay mikipilo makany amin'ilay hoe Atabôko zay. Rehefa afaka eo Atabôko zay dia matory any Soavinandriana. Dia matory eo Soavinandriana indray zay dia mivadika makany amin'ilay hoe Manazary. Dia raha mivadika any Manazary dia indraindray ny 2 andro mijanonao Manazary ohatra zany arakaraka le andro ataon'ilay olona zany satria izy indraindray manao 7 andro, indraindray manao 9 andro dia arakarak'izay zany hoe indroa matory amin'ny toerana iray ohatr'izay. Dia farany moa eo Ampefy ny farany. Miankina amin'ny mpanjifa ny lalana aleha sy ny fotoana lany eny an-dalana. Amin'ny ankapobeny 5 hatramin'ny 7 andro no anaovan'izy ireo eto hatrany Ampefy. Indroa isa-taona izy ireo no manao izany raha ny fanazavana azo hatrany. Mpizaha tany ireny zany raha tonga dia ireny no entina randonnée, izany hoe volana manomboka volana mai eo zany zay juin eo.
manomboka manao le randonnée satria zao manko andro fahavaratra zao tsy mety zany le satria tety any ana faritry tasy rehetra iny zany zay tonga any Soavinandriana any ohatr'izay. De indroa isan-taona na intelo isan-taona zany zay manao zay. Fa nety moa tsy tapaka zany fa mandray ankizy foana zay vonona te hianatra zany de mahazo manatona eto. Ahafahana misintona mpizahatany araka izany ny soavaly eto amintsika. Raha ny tokony ho izy, tsy maintsy mampiasa fiarovan-tena ny olona miakatra eo ambony soavaly iray, na ho an'ny fianarana mitaingina soavaly izany, na ho an'ny fanaovana randonnée. Reto zany mikasika fiarovana ny loha zany ny équipement momba ny amin'ny loha zany reto de rery fitaovana lamboridiny fatao amin'ny vavany. De reto moa mazava ho azy ny lasely sy ny karazany. Tsy misy hoe équipement ana randonnée reo na anona fa équipement rehetrarehetra mihitsy reo. Karazany telo amin'ny ankapobeny ny soavaly, ireo natokana hitaingenana na ireo antsoina hoe cheval de selle, ireo natokana hitarika na cheval de trait, ary ireo antsoina hoe poney izay tsy mihoatra ny 2 metatra sy 720. Cheval de selle ny ankamaroany eto Madagasikara ankehitriny, avy amin'ireo soavaly mpiazakazaka atao Antsirabe sy Ambatolampy izay niparitaka manerana amin'ny faritra hafa rehetra rehefa tsy nisy intsony ny fanaovana hazakazan-tsoavaly tany an-toerana. Ankoatra ny hazakazaka, mitondra ny olona sy entana ihany koa ny soavaly, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe voatiry, voiture amin'ny teny baiko izay nokasiana ka lasa voatiry. Eo ihany koa ny hoe carrosse, automobile, coche na calèche araka ny dictionnaire frantsay. Iray tamin'ireo fitaovam-pitaterana nanana ny anjara toerany manokana teto an-drenivohitra ny voatiry tamin'ny fiandohan'ny taona 700. Niainga avy eo Tanjombato, miazo ny tetezana Anosy Zato, Andotapenaka, Anosy, Ampatsakana ary Isotry ny lalana falehan'izy ireo. Ireo soavaly retirety amin'ny course sy ireo tsy manana karatra no mpitarika voatiry. Moan'le soavaly zany de misy le soavaly tsy manan-karatra avy any Ambatolampy aloha le izy Ambomandroso, avy any fivin'le soavaly de misy ihany koa le soavaly efa retirety amin'ny course zany. De reny zany no vidiana de nentina navadika ho soavalim-boatiry. Izay ny fiompiana soavaly raha iverenana ny momba ny voatiry eny Ambodivona, commune Anosy Zato Andrefana no misy azy ireo. Hatr'izay ka hatramin'izao taon-jato fahatelo izao, mijanona fitaovana fitadiavam-bola ny soavaly, fitaterana toy ny bus sy ny posiposy no asany tany aloha. Ankehitriny lasa fitaterana vokatra miakatra eny an-tsena izany. Tena hoentina miala avy aty zao de ny tena momba ny tena hoe légume, anana, courgette, concombre, tsisy afa-tsy ireo angamba zao ny tena fambolena ny tantsaha ty hoentina. Tantsaha avokoa ny 700 isan-jaton'ny mpanjifa ary efa fantatra ny fotoana sy ny toerana hakana azy ireo isaky ny maraina mialohan'ny aingana. Amin'ny 2 na amin'ny 3 ora maraina ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy no miainga avy eto Ambodivona Anosy Zato Andrefana izy ireo. Antony, tsy maintsy miverina mialohan'ny amin'ny fitora sasany, fetra farany ahafahan'ny voatiry mivezivezy. Le sarety mba notrany ety ny hoe manabe embouteillage de tsy miferany tamin'ny enina de le tsy mahazo miakatra tsy nefa inona raha mora ngany karaha matao amin'ny alina sa. Misy ora toy ny sarety sy ny fiara tarihin'olona ihany koa araka izany ny fandehana ireo voatiry ireo eto an-drenivohitra. Io fepitaona napetraky ny commune io no tsy ahitana azy ireny mandeha amin'ny atoandro. Amin'ny ankapobeny, ny entana ihany no tena entin'ireto voatiry ireto, izany hoe ny légume sy ny anana avy any an-tsaha. Ny tompon'entana kosa mandeha bus na mandeha tongotra mialoha ka any an-tsena amin'ny toerana hitobiana no mifanao fotoana. Ny entan'le kily fotsiny zany no lefa de izy mandeha taxi be de any amin'ny tsena ny fotoana. Zay. Ny olona zao de eo amin'le embouteillage sy le lalanatsy satria tara le fotoana. De raha zany le asin'le embouteillage zany de taraiky le entana hoentanay de maty hatramin'ny tsenan'le olona satria ny tsenan'le olona hoentanay zany maraina ihany. De raha vao misy mitohana le embouteillage de eo mampitsiko an'le tsenan'le olona. De kilià tokony haka entana eo amin'le kilià ny tena lasa any amin'ny hafa. De tonga ny rapitso tsy de maka entana le olona de kely indray nefa le entana hoentanay amin'izay fotoana izay de misy kely ihany le fahatyatoko. Dimy mirahalahy fianakaviana iray no manana soavaly eto Ambodivona Anosy Zato Andrefana.
izay samy mitondra olona sy entana eny an-tsena avokoa isa-maraina. Izy 5 rahalahy ireo ihany hatreto no manana voatiry mamonjy tsena eny Namonta, Nosy Be ary 67 hektara isaky ny maraina io. Olona mihoatra ny 700 no mivelona amin'ny mivantana, Amanjatony kosa no mivelona amin'ny akolaka. 500 hatramin'ny 500 ariary ny saran'entana, 300 ariary toy ny an'ny taxi be kosa ny ansarandalana ny mpandeha. Maka mivady to lavabe mandeha frère reto zao frère alaivo sary tian'ny olona dia jereo ngen'ny karama tena frère dadavony jereo reo mba mele ny olona 2 arivo ito frère le dimanjato nefa jereo ny olona jereo 2 arivo neny lery 900 io zaka tsy nalaiky mangany 2 arivo karamany mamparapatonga 67 lavaka be le io mandofreo a dia zay saika tsy koa misy arakaraka letana misy mando 300 400 500. Tsy ireo mpivarotra sy tatsaha avy any an-tsena ihany anefa no nentiny reto voatiry reto, mitondra mpandeha ho any an-tsena ihany koa izy ireo, 200 hatramin'ny 300 araky ny efa voalaza teny aloha sarandalana ho an'ny olona iray. Tsy ampy velomana, tsy ampy amelomana ireo soavaly anefa ny vola azo raha ny fanazavan'ny reto mpiompy. Noho izany, manao asa hafa tsy miditra ny tanan-dehibe izy ireo. Ohatra amin'izany ny fitateran'entana, zezika sy ny maro hafa, mifandraika amin'ny fambolena. Ankoatr'izay, mitondra mpanambady toy ny fanao tamin'ny fahampanjaka ihany koa izy ireo. Za aloha raha ohatra hoe maka ohatra hoe mariage dia eo amin'ny 500 eo ndray ihany. Raha ankoatran'izay tsy manao azony mamono soavaly raha resaka hoe fetifety le hoe fetifety dia misy lanonana indray zany. Arakaraky ny ora sy ny alaviran-dalana izay ngamba ny tena marimarina kokoa ny fanarahana amin'ilay karama. Miankina amin'ny ora lany sy ny alavirana ny ofan'ny voatiry ankehitriny. Vitsy anefa ny mpanambady manova voatiry amin'izao fotoana izao. Antony maro no mahatonga izany. Ny endriky ny voatiry izay efa tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony, efa niova ary nampifanarahana amin'ny mampitondra entana azy izany ankehitriny. Raha ny kalitao sy ny voatiry talolo ka mba samy nieky ny olona fa tsara ny voatiry taloha. Ny amin'izao mantsy efa tsy dia mahazo vahana tsony le voatiry amin'ilay tomobile efa be da be le izy efa tsy afaka miasa atoandro fa dia miasa alina dia lasa na le voatiry rehefa ohatrany hoe tsy dia hitahitan'ny olona amin'ny andavanandro zany satria andro alina ny isany. Fa raha ny voatiry taloha misy tena mariazy raha entina tamin'ny voatiry tamin'izany fotoana izany. Ary nafinaritra mihitsy na vazana inona mitondra mandeha amin'ireny voatiry ireny tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao ankavitsiana sisa resaka fetifety sahala amin'izany no ahitanao sisa hoe ravahana ny voatiry. Fa ny taloha ny voatiry dia misy anarana daholo, misy hoe modèle, misy hoe rossignol, misy hoe mintso, karazana anarana zany saika hita tamin'izany voatiry zany. Ary tena raha voizany fotsiny tononona dia efa fantatry ny olona hoe laza ny voatiry zany. Ankoatra ireo mpitatitra entana amin'ny voatiry sy ireo mampidi-bola amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fitsangatsanganana, misy ihany koa ireo mampiasa soavaly ho fitadiavam-bola eny amin'ireo toerana fialam-boly. Atao fitaovana fakana sary, fitondrana olona ny soavaly. Arivo hatramin'ny 500 ariary ny maka sary miaraka amin'ny soavaly iray. 500 noho ny miakatra kosa ny mitaingina azy. Amin'ny ankapobeny, fitsipanana ny soavaly eto Madagasikara noho izy biby avy any ivelany, tsy ny olon-drehetra no manana azy araka izany. Lafo ary sarotra tadiavina araka izany le reto soavaly reto. I soavaly zany tsy misy hoe zanany ty dia mora na reniny ty dia lafo. Amin'ny vidy soavaly zany mitovy foana na kely na lehibe, fa arakaraky ny karazany ihany koa izy io, satria izy misy afa presque 95%, 90% ohatr'izay. Dia arakaraky ny karazany zany malafo azy sy mamora azy. Ho an'ireo mpitondra voatiry eto Ambodivoana Nosy zato manokana, manodidina ny 2 hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny vidin'ny soavaly iray. Mihoatra izany kosa ny eny Ambohidratrimo, mahatratra 4 hatramin'ny 8 tapitrisa ariary ny vidiny. Izany hoe efa miakatra sehatra ambonimbony kokoa amin'ny kalitao sy ny karazany na ilay antsoina hoe rasy. Soavaly zao afa mahatratra misy any amin'ny 45 millions azo ny soavaly FMG.
voapirofo araka izany fa miankina amin'ny karazany ny vidin'ny soavaly iray fa tsy ny mahakely na ny mahalehibe azy akory. Mila toerana malalaka azony anaovana fanatanjahantena ny soavaly, mila toerana milamina sy mangingina ihany koa ahafahany miaina tsara. Toerana iompiana azy aloha amin'izao aty dia tena mety tsara satria mba malalaka aty misy anaovany patrazy. Fa raha ny teritery izy hoe any Antananarivo any teritery be tana tsy mety izy satria tsy maintsy manentsika malalaka iny anao satria tsisy anaovany patrazy le izy. Ho an'ireo mpiompy soavaly atao nosy zato, tsy ny toerana ny olana fa ny fotoana ahafahana mikarama. Toy izany ihany koa ny toerana azo ale. Hatreto tsy misy afa-tsy namontana, nosy be, 67 ary tomadinika izany. Ankilany mangataka fiaraha-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ireo mpiompy manoloana ny fitsaboana sy ny fanarahamaso sy ny fahasalaman'ny soavaly. Lafo ary mampitaraina izy ireo ny fakana veterinera iray. Tena mampanasarotra ny soavaly zany. Dia rehefa eo an'ilay teny rehefa marary dia tena olana ady sarotra vao tena voakarakara sy voatsabo sy manontany tena mandany voly izy. Io no tena mahaolana eo amin'ilay fikarakarana azy sy ilay fiompiana azy. Rehetrarehetra mihitsy zany rehefa tena hoe tonga ny aretina sy ny karazany dia sarotra sy manahirana vao voatsabo. Ankoatra ireo fikambanana na olon-tsotra, manana soavaly ihany koa ny tafika. Ny zandarmariam-pirenena teto no miandraikitra izany. Ara-tantara hatrany amin'ny taona 1970 mbola niaraka tamin'ny tafika frantsay no efa nisy peloton de cavalier na ireo mpandeha soavaly teny amin'ny Fort du Chêne. Nahatratra tany amin'ny 50 ireo cavalier ireo tamin'izany. Izany hoe nanana soavaly mihoatra ny 50 ny tafika. Nanana ny antsoina hoe grande écurie iray ihany koa na ivon-toerana fiompiana soavaly ny teny amin'ny Fort du Chêne. Nisy ihany koa toerana natokana ho an'ireo mpitsabo biby na ireo veterinera mikarakara ireo soavaly ireo. Efa misy ny fiofanana manokana ho an'ny cavalier izay misa 70 ankehitriny. Misy ihany koa ny fifanakalozana ny fizarana traikefa omeny ireo centre équestre roa mpiara-miasa akaiky amin'izy ireo. Tsy ny zandary rehetra nefa no mikarakara sy mitondra ireo soavaly ireo. Efa misy ny sampana manokana natokana ho an'izany, fantatra amin'ny anarana hoe peloton à monter. Raha ny fanazavana azo, zavatra telo lehibe no ilaina ny soavaly eo anivon'ny tafika. Voalohany ilay antsoina hoe honneur présidentiel, faharoa ny atao hoe animation diverses festivités nationales, ohatra amin'izany ny matso eny Mahamasina mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena, ary ny fahatelo ny fiara-miasa amin'ny centre équestre eny Lafy sy eny Bevalala. Any ivelany efa lasa lavitra ny fomba fikarakarana sy fiompiana soavaly, samy manana ny mampiavaka azy ny firenena tsirairay avy. Ohatra ny hunter, soavaly natokana ho an'ny fitsambikinana, na ny demi-sang natokana ho an'ny fanatanjahantena sy ny sisa. Mihoatra ny 300 ny karazan-tsoavaly ankehitriny, ary efa samy manana ny karazan-tsoavaly mampalaza azy ny firenena tsirairay avy any ivelany. Ohatra amin'izany ny any Israely, Norvège, Arabie Saoudite, Islande, Bosnie sy ireo firenendehibe toa an'ny Frantsa, États-Unis, Canada, Brésil, Maroc sy ny maro hafa. Na ireo mpiompy malagasy azy efa samy laza fa misy ihany koa ny soavaly gasy. Misy ny hoe soavaly tena zanatany hoe gasy mihitsy izy zany, ireny zany mba azoazo ny vidiny. Ny fanitarana io karazan-tsoavaly malagasy io ny tanjona amin'izao fotoana izao. Ilaina nefa ny fananana politika matanjaka ahafahana manatanteraka izany. Mbola vitsy hatreto ny toerana fiompiana soavaly natokana hampiterahana azy ireo. Any Sakay, faritra Tsiroro Mandidy no misy izany ho an'ny eto Ambohidratrimo manokana. Zay zany eto sady mampiteraka e. Zay natokana hoe any amin'ny ferme anankiray any faritra andrefana any zany be voka sy ny karazany. Sehatra malalaka azo ny rehetra idirana ny sehatry ny soavaly. Voalohany amin'izany ny sehatry ny fiompiana azy. Manana toerana midadasika afaka iompiana tsara isika eto Madagasikara. Manana sampam-piofanana maro manofana tanora ho lasa mpitsabo sy mpikarakara biby ihany koa. Sehatra faharoa ny sehatry ny fanatanjahantena. Vao tselakory ny volana avrily 2024 lasa teo, teratany malagasy iray vao 14 taona monja no tafiditra amin'ny laharana 10 tamin'ny fifaninanana saut d'obstacle tany Afrika Atsimo, izay nahitana mpifaninana mihoatra ny 100 avy amin'ny firenena matanjaka 4. Vitsy nefa ny olona miompy soavaly eto amintsika. Fantatra ihany koa fa misy mihinana ny soavaly ary misy mivarotra ny henany. Taloha nalaza ary fantatry ny olon-drehetra ilay teratany vahiny antsoina hoe Rose Poussée, mpividy soavaly atao sakafo noho na teny am-patsakana. Raha ny loharanom-baovao azo, efa misy tetikasa iarahan'ny mpitandro filaminana sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby hanafarana soavaly maromaro avy any ivelany. Soavaly ampiasaina amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny ady atao amin'ny asan-dahalo any amin'ny faritra sy ny toerana sarodalana.
ohatra amin'izany ny any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy izay misy toerana tsy tonga ny fiara nefa azon'ny soavaly ale. Izany hoe tsy hijanona eto an-drenivohitra toy ny mahazatra intsony ny soavaly ny tafika fa hirotsaka an-tsehatra hanampy amin'ny fanalefahana ny asan-dahalo. Sovalane katupi velumani Fazi renda fazi renda tunyany atekzasya Satrini lemizwa bawany atekzasy Itangi sovalia ampahany ihany amin'ireo tsara ho fantatra momba ny tontolon'ny soavaly eto Madagasikara ity narahantsika teto ity. Mazava fa tontolo karazany roa lehibe no azo isafidianana ny soavaly eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Ireo soavaly ampiasain'ireo azo ambara fa manana fahefa-mividy ary ireo soavaly miantoka ny fitaterany tantsahana Antananarivo. Everina fa nisy fanampahalalana azony tsirairay noratovina noraisina ihany koa tato anatin'ity fandaharana ity. Azonao atao ny manome ny hevitrao anatin'ny Facebook na ihany koa amin'ny tv.cool.mg. Lohahevitra hafa indray no jerentsika amin'ny manaraka mandram-pionary tompoko lahy sy tompoko vavy.